avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 10:20 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Tsy mikely soroka ireo mpanao politika sasany mitady ny fomba rehetra isiny ny korotana eto amin'ny firenena ary izana indray amin'izao fotoana ny fanakorontanan-tsaina amin'ny fanelezana tsangatsiamanorana mila mailo sy malina ny malagasy eo anatrihan'ireny ka hayanavaka ny setroka sy ny tomany. Ho fanamafisana ny famatsiana solika ho an'ny famokarana herinaratra ny JIRAMA atrehana amin'izao vanim-potoana ny maintany izao no antony nanaovana réquisition ny JIRAMA ho ny ministry ny angofo sy ny akoranafo. Mihatsara amin'izao fotoana ny ankamaroany ny lalam-pirenena manerana Madagasikara mitony asa fanarerana amin'ireo lalam-pirenena maro isan'izany ny lalam-pirenena faha-4, faha-9 ary ny lalam-pirenena faha-7. Fokontany kely indrindra mandrafitra ny komina Antananarivo renivohitra ny fokontany Ankadivato faharoa. Ny fokontany no kely fahitana ireo filan'ny mpona rehetra amin'ny andavanandrony. Any ivelany, noho ny fitohizany tsindra teraky ny fifindra-monina tsy ara-dalàna ny Italia, nanapa-kevitra ny ametraka fanaraha-maso vonjy-maika ny sistany ESPN nanomboka androany, indrindra any amin'ny seranana sy seranam-piaramanidina ho an'ireo mpandeha avy any Italia, ny antsipirian'ireo avy hatrany ary. Miarabanao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany ny matoan-dahatsoratra avy hatrany ary tsy mikely soroka mitady ny fomba rehetra isiny korotana eto amin'ny firenena ireo mpanao politika sasany amin'izao fotoana izana indray amin'izao raha ny hita ny fanakorontanan-tsaina amin'ny fanelezana tsangatsiamanorana mila mailo sy malina hatrany ny malagasy eo anatrehan'ireny ka hianavaka ny setroka sy ny tomany ny matoan-dahatsoratra. Mifandimbraisy ny filohan'ny fanavaozana ireo lehibe nantoko politika sy androm-panjakana ary ankolafo-kery samihafa eto amin'ny firenena. Raha ny fampitambavao avy amin'ny fiadinan'ny fanavaozana ny Repoblika dia ny raharam-pirenena, ny fikatsahana izay ahasoa sy ahatsara ity tanindrazana iombonana ity, fa ihany koa ny fanomanana ny dinika politika izay kasaina atao atoato no fototresaka. Izay ny fanazavana ofisialy ary izay no noresahana raha ny tsirotsofina re avy amin'ireo efa nidinika atao. Fa ny magaga ireto mpanao politika sasany izay tsy mbola niraisy ny filoha akory nefa toa mahita zavatra hafa, mahita ambara sahady. Dia mampametra-panontaniana tokoa ny amin'ny hoe fangahy ianareo no niraisy ny tao no toa mahita an'izao sy izao nefa na ilaina saina na ilay mpanasa dia samy milaza fa ireto avy izao sy izao no ny fanakalozan-kevitra sy ny fampiresahana tao. Dia hita taratra amin'ireny ireo mpanao politika sasany amin'ity fanaovana politika maloto ary ireny hatrany ilay manao politika maloto hatramin'izay teto amin'ny tanàna na tonga ny firenena sahala amin'izao. Aika amin'ireo mitonona ho mpanao politika misy mamorona ny tsy misy avanana amin'ilay atsangatsiamanorana ka tsy magaga ilay filoha taloha izay raha lasa mpanonofy satria dia tatitra vilana ny voarainy amin'ireto manodidina azy. Ny any sasany dia fitity hametraka korotana ao an-tsain'ny malagasy fotsiny ny tanjona. Ny malagasy izay tsy miandrandra fa tsy ny fanatsarana ny fiainana fa leo ny kobakabava ataon'ireto mpanao politika tsy maty voalavan-kibo ireto. Ireo mpanao politika sasany izay rabetsaka dia ajo isaina amin'ny ratsan-tanana ihany ny mpikambanao aminy. Dia misy mahita sy milaza fa ho fiaraha-mitantana sy fizaran-tseza no isy eto rahampitso fa izay hono no noresahana tao. Dia misy mahita fa itsy fifanarahana politika ka mahazo miditra eto Madagasikara daholo ny rehetra ary miaina malalaka satria isy ny famelan-keloka faobe. Arak'izany, misy amin'ireo mpanao politika sasany rehefa tsy tratrany arak'izay no heverana azy ny fanakorontanana tamin'ny alatr'olona dia io indray aloha no avilivily mba ampizarazarana andra malagasy
dia ampiana n'ity resaka fédéralisme sy état unitaire ity ka ampiana sira sy sakay amin'izay hoy ny raha malagasy tsy milamina mihitsy fa miaina toy ny reny série ireny ka tapitra ny korotana iray dia ampidirina indray ny manaraka soa nefa ny vahoaka malagasy fa vahoaka mandinika na everiny sasany ho vahoaka madinika aza ka tsy tratra n'izay velam-pandriky ny zarazara ho anjakana izay mahafantatra ny vary sy ny tsiparifary ny setroka sy ny tomany ka tsy voarebirebin'ireo mpanao politika sasany izay tsy mihevitra fa tsy ny tombotsoany mbola maro amin'izy ireny no manana ny tongolon'ny Ejipta zatra nanao ra-padango ny harem-pirenena ka mitady izay ahafahany miditra amin'ny fitondrana tsy hampandroso fa amoky tena ny masaka tsain'ny malagasy zao dia nisina sy hitohizan'ny fitoniana ahafahany miary ampilaminana ary mizotra makany amin'ny fifidianana madio sy mangarahara amin'izay ka ametrahana filoham-pirenena vanina sy vonona anoy sy anamafy ny tsara hita ankehitriny fa ho amafisina ny famatsiana solika ho an'ny famokarana ny herinaratra ny jirama hiatrehana amin'izao vanim-potoany maintany izao no antony nanovana réquisition ny jirama ho ny ministry ny angofo sy ny akoranafo tanjon'izany fandridrana ny famatsiana solika ireo tompo-pamokarana herinaratra malona ny fienany famokarana eny andikalika rina fitiavana no tatra ny antsiprian'izay miatra indray mandritry ny 12 andro ny ameana rangovo eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara araka ny tapaka tao anatin'ny filakevitry ny ministra nampitaindafitra omaly natao réquisition nanomena baiko ny jirama ahafahany manatanteraka ny dingana rehetra ilaina amin'ny fanaovana fifanarahana momba ny fifidianana sy famatsiana gazoal entina miantoka ny famatsiana anireo tompo-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny solika mandritry ny enibolana ho fiatrehana ny famatsiana herinaratra amin'izao vanim-potoana ny maintany zao ny famokarana herinaratra ny andikaleka izay mieny 70 megawatt hatramin'ny 100 megawatt no ny fiainan'ny riandrano amin'izao maintany zao nampitombona araka izany famatsiana solika ny jirama ampihodinana ireo milina mandeha amin'ny solika amenona ny fahabangana amin'ny famokarana herinaratra amin'ny herin'ny rano sy ny masoandro ho vahaolana hisorohana ny fahatapahan-jiro araka ny fanazavan'ny ministra ho tonga amin'ny 12 aogositra ho avy izao ireo samby misa roa mitondra solika nafarany ny fanjakana ho an'ny jirama sambo anankiray sambo sondahoanina mitondra gazoalina ho an'ny jirama zay anamafisana ny famatsiana herinaratra zany sambo anankiray tormeva mitondra lasante sy pétrole ary gazoalina ho an'ny société pétrolière efatra zay manao importation sy mitsinjaran'ny vokatra eto Madagasikara tsika anatina période d'étiage zao anatin'ny maintany dia ny ahafahana manamafy eo amin'ny eo ny famatsiana herinaratra zany dia ny famatsiana herinaratra avy amin'ny angovo ny gazoal sy ny HFO zany ny gazoal no nafaratsika zao consommation jirama anatin'ny volana maromaro izy io dia marina fa mampiasa ny taxe zao tsika ho any Antananarivo amin'ny faritra malera Madagasikara misy groupe électrogène mandeha gazoal tafiditra ao anatin'ny fepetra fampiarana ity ameana rangovo ity ny fitazomana ny viditsolika eny amin'ny tompo-panjara amin'izao fotoana tsy hihetsika mbola miato noho izany ny fampiarana ny mécanisme d'ajustement automatique des prix du carburant mitetina mandidina ny 7 sy 700 miliara ariary tsy ahivina ny vola fanampiana nomen'ny jirama hiantohana ny famatsiana solika araka ny voasoratra ao anatin'ny teti-bola-panjakana eny amin'ny 24 mitetina mandidina ny 20 sy 700 miliara ariary ihany koa ny fanampiana ho an'ny viditsolika manoloana ny mety ho fiakaran'ny viditsolika iraisam-pirenena no ny ady any Moyen-Orient ankoatra izay ny famatsiana herinaratra ao Toamasina misy milina lehibe miisa 4 amin'izao fotoana tsy afaka mamokatra ao amin'ny orinasa Enlec ao anatin'izany ny groupe G1, G5, G8 ary ny G11 loza mitatahoan'ny fiveloman'ny mponina ao Toamasina ny fahatapahan-jiro lavareny misy ankehitriny tsy azo ekena ny gabraraka sy ny tandrevaka mampijaly ny vahoaka amin'ny fikorotanana ny famatsiana herinaratra tsy andefitra manoloan'izany ny fitondram-panjakana hoy ny ministra andrasana araka izany izay ho toy ny ity faneho-kevitry ny ministra ny angovo ity orinasa sy miankina ity izay tsy vao izao no nahazonao tratsy avy amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny fa efa nahazo fampitandremana entitra avy amin'ny filohan'ny fanavozana ihany koa momba ny fomba fiasan'ny tany antsiranana ny 20 jolay lasa teo miandra araka izany rehetra ny amin'izay ho fanapahana ho resy fitondram-panjakana kompani pitaterana afaka miatrika fifaninanana sy fahafahana manatanteraka sidina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa no andrasana afaka 2 volana orian'ny fiverenana ny anaran'ny kompani pitaterana nabakabaka Air Madagascar fanambina petraka io ny tale general ny Madagascar Airlines nandritry ny fandalovany tany Majanga Christian Andriamier koloany toerana 2 volana eo sisa dia eritreretina fa ho tafaverina amin'ny asa
sy anarana mahazatra na hafantarana azy ho aira Madagasikara ny kompania mpitaterana na bakabaka ny fanjakana eto Madagasikara niezaka ny karobaolana izao fitondram-panjakana fanavaozana izao mba hampisy lanja ny kompania mpitaterana na bakabaka era Madagasikara izay reraka ny tarazony trosa sy ny olana ara-teknika tsy nahafahany niarina hatramin'izay. Mena enim-bolana izay voatendra tamin'ny faraika amby folo ny volana Mai ka tsy misy ny sampona dia amin'ny faraika amby telopolo ny volana Oktobra zao tsika dia ahazo sy iverina amin'izany anarana hoe Madagasikara zany. Misy dingana maromaro eo aloha ny voalohany indrindra ny resaka satria matoa natao redressement judiciaire dia misy resaka trosa zany bokany trosa le Madagasikara teo aloha dia sorana fitondram-panjakana fa dia hiezaka zany izy ireo hamafan'izay trosa zay. Faharoa koa misy pitsopitsony ataontsika hoe ara-teknika dia eo amin'ny ivony ACM izany izay efa tena miezaka ary sorana ny ekipa rehetra tariantale général fa efa tena miezaka ao anatin'izay. Eo ihany koa ny ministera ny fitsarana satria ao anivony tribunal ny commerce zany no misahana an'izay le VN le redressement judiciaire zay dia eo ambany fitariana Andriamatoa ministra dia sako milaza aminareo fa mandroso dia mandroso zany fiverenantsika amin'izany ary Madagasikara zany. Hampisokatra ny tsenan'ny fizahantany ireo fandarana asa petraky ny mpitantana ny kompania mpitaterana sy ny ministera izao hoy ny ofisy paritry ny fizahantany Boeny taoriany lahateny nandritra ny lanonam-pandraisana ofisialy ny fiverenan'ny sidina mampifandray mivantana ny Mahajanga sy Komoro izay antoka ny fampidiram-bola vahiny ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Tamin'ny fotoanany natapan'le vol direct Komoro Majunga moa zany lasa lafo sy sarotra kokoa ho an'ny olona tana Komoro sy teto Majunga ny fandray direct satria lasa mandalo a Mayotte le olona zay vao tonga afaka tonga aty Majunga handeha avion dia mazava ho azy lafolafo kokoa le izy no sarosarotra kokoa amintsika sy ho an'le olona te handeha aty dia mazava ho azy manahirana amin'ny resaka budget sy fotoana le izy. Ny mpisehatra moa zany vonina trany ary zay tena miandra an'le izy isokatra bebe kokoa tena mavelombolo zao na eno resaka ny DG ny Madagasikara Airlines satria iny hoe aminavina hanokatra sidina mivantana Marseille Majunga ny Madagasikara Airlines ary miandra an'izay efa vonina koa zay na dia isokatra rapitso aza zay vol zay. Ny site moa manana maro atsika ny infrastructure koa misy fa misy ny mila katsaraina fa mazava ho azy raha ohatra ka mivoatra mihamaro ny mpizahatany mana moyen sy budget bebe kokoa atsika manatsara an'le izy angakaingana kokoa. Mitaky fahafahana ara-pifandraisana eo amin'ny lafin'ny foto-drafitrasa izao tetikasa fisokafana amin'ny sidina ivelan'ny mahazatra izao na eo amin'ny lafin'ny seranam-piaramanidina na ireo foto-drafitrasa fandraisam-bahiny mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Mikasika ny orinasa secret kosa indray azo atao tsara ny mamerina ny lazany ity orinasa antsiranana ity raha manana fahavononana sy finiavana ny mpitondra fanjakana ho ny fanehoan-kevitry ny mpiasa ny secret misotro ronono. Ankoatra ny drafim-panarenana ilaina ihany koa raha ny fanazavana ny fanativenana ny fahaiza-manao ireo mpiasa anaraka ny fivoarana. Ricardo John Reveli Koloany Diego. Ny mahakasika izay rehefa vonona ny sary fa tsy mahay manararoatra ireo arena izay ananany Madagasikara hisariana ireo mpizahatany ho ny fanehoan-kevitra. Olana efa niainana hatramin'izay ny foto-drafitrasa ka tokony ho jereny ny fanjakana amin'izay. Ny mpizahatany kanadiana izay efa manomboka mihamaro amin'izao fotoana no misafidy ho tonga eto an-toerana. Arahoarina Tsiprian'izay. Mila tsarana ny foto-drafitrasa momba ny fizahantany eto Madagasikara afana mamatika ireo arena tsy fahita afa-tsy eto amintsika hisariana mpizahatany ho ny teo anivo ny Chambre économique Canada-Dubaï. Nous on amène des investisseurs canadiens ou de Dubaï. Izahay dia mitondra mpampiasa vola kanadiana na avy any Dubaï mba ampiasa vola sy ampandrosony sehatry ny fizahantany. Izany no andraikitray noho izany mbola goavana ny vintana sy ny sehatra azo ampandrosoina na ny fizahantany an-dranomasina sy ny samby mpizahatany na ny fizahantany amoron-dranomasina sy ny fitsangatsanganana. Tena betsaka ny zavatra azo trandrahana. Noho izany, miaraka amin'ny ministra dia hanaraka ny toromarika sy ny laharam-pamehan'ny ministeran'ny fizahantany izahay mba hanoanana ny fampandrosoana izany sehatra izany. Ary araka ny efa noresahantsika ihany koa, azo atao ny mampiofana ny mpiasa amin'ny alalan'ireo sekoly momba ny fizahantany any Kanada, indrindra any Quebec.
afaka manao fifanakalozana sy fiara miasa amin'izany sehatra izany isika. On peut faire des échanges là-dessus. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fizantan'ny fiarovana ny tontolo iainana. Misy ny asa efa atao momba izay any amin'ny fatra atsimo atsinanan'ny nosy iny amin'izao fotoana. Anisany mahasoa ny fitondram-panjakana ihany koa ny fanadiovana ny canal de Pangalanina. Misy ny fiarana amin'ny mpampiasa vola kanadiana ao anatin'ny Chambre de commerce et de coopération Canada Madagascar sy ny Chambre économique Canada Dubai anatanterana ireo asa ireo. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fandarana asa jeune malagasy compétente au travail, anamorana ny fidiran'ny tanora amin'ny tsenany asa eo anivon'ny tontolon'ny fizahantany. Ilay fandehanana mitady ny tsena any amin'izay misy azy, ity zany zao ohatra dia ireo mpizahatany kanadiana sy ny mpizahatany avy any Dubai tena kendrena mba hitsidika ny Madagasikara bebe kokoa satria ny tantsika ampitombony iza dia mazava loatra manitatra ny sehatra iasana sy ny tsena isika ahafahana manatratra an'izay tanjony izay. Ankoatra ny sehatry ny fizahantany, ampiasa vola amin'ny sehatry ny angovo, ny fambolena, ny fitaterana sy ny maro hafa ihany koa ireo mpampiasa vola kanadiana izay tonga eto Madagasikara mandritra ny 2 herinandro. Anisany mampidi-bola vahiny-betsaka ho an'ny firenena ny fizahantany. Iverenantsika ny mahakasika ny fanorenana ny orinasa Secren. Azo atao tsara ny mamerina ny laza ny ity orinasa ho antsiranana ity, raha manana fahavononana sy finiavana ny mpitondra fanjakana ho ny fanehoan-kevitry ny mpiasa ny Secren amin'ny sotro ronono koa alohan'ny antsiranana. Anisan'ny orinasa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny industrie an-dranomasina eto Madagasikara ny Secren. Tao agnatin'ny taona maro anefa dia niatrika olona ara-bola sy ara-pitaovana ny orinasa. Ka nisy ny fiantraikany teo amin'ny fampandehan'ny asa izany. Araka nambarany mpiasa mpisotro ronono tao amin'ny Secren, magnodidiny 80 isandrato ireo sambo namboarina sy ny karakaraina tao amin'ny orinasa no avy any ivelany. Raha 20 isandrato no avy eto an-toerana sy ireo asa hafa sahany ny Secren ihany koa no anisan'ny mampandeha ny orinasa teo aloha. Noho izany tokony jerena ny vahaolana maharitra hoentigna anarina ny orinasa. Manomboka amin'ny fagnaregnana ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana hatramin'ny fitadiavana ny mpiarambonanto afaka manoana amin'ny fampandrosoana sy fagnaregnana indray ny Secren ho orinasa matandraka eo amin'ny sehatra ny industrial an-dranomasina. Ka zay zavatra zegny mila atao mampody andregny, atao ia fomba fiarany miasa amin'ny fanjakana satria orinasa mpanjakana. Tokony mipetraka tsara le stratégie de 3P io amin'ny orinasa Secren zany hoe fanjakana tompony, secteur privé ary partenariat. Raha misy fifampatokisana mipetraka amindro raha anankitelo teneniko teo dia moramora amin'ny client no mahatoky. Zavatra mipetraka amin'izao fotoana zany ane efa tsisy tsony ny fampatokisana Secren noho ny etraketraka ny sasany noho ny tsy fahaiza mitantana efa tsisy tsony ny fampatokisana Secren. Zay zavatra zay mila zavatra voalohany tokony ataondreo mpitantana amin'izao fotoana. Zay zavatra tokony mahasaro mpiaro ny conseil d'administration Secren zay nanendry le directeur vaovao. Da matoky afaka manara-maso tsara le conseil d'administration satria itompy ny vola. Notsindriny ihany koa fa mbola mavita asa tsara ireo mpiasa tavela ao amin'ny Secren amin'izao fotoana izao. Na zany aza ilaigna ny fagnomezana fiofanana sy fagnatsarana ny karama ho an'ny izy ireo mba ampitomboana ny fahaiza-manao sy fagnomezana lanja ny asan'ny mpiasa. Nagnambara ihany koa fa tsy tokony isy ny fitantanana goragora fa mila mpitantana mahay mandanjalanja sy mitsinjo ny tombotsoa ny orinasa ary ny mpiasa. Ankoatran'izany tokony isy ny fagnavoazana ny bateau porte ao amin'ny Secren satria io anisan'ny ireo fitaovana tegna ilaigna sy iankigna ny orinasa amin'ny fanandratana sy ny fagnamboarana ny sambo izegny.
Lafy ny famokaram-bary kosa indray tokony ho alamina sy hamafisina ny rotsompiariana manontolo manomboka amin'ny famokarana hatramin'ny fanodinana sy fivarotana ny vokatra rampitombona voroen'ny famokarana hatramin'ny taona 2022. Tokony atao lara-pameana amin'ny politika ampirenena raha toe-karena ny tantsapamokatra raha tiana ny ampiakatra ny famokarana vary hoy ny solombavambahoaka izay naneho ny heviny. Tsiaro Rasoarvelo. Hovelarina ny sehatra ny fambolena ho lasa isan'ny antoky ny fitomboana raha toe-karena araka ny vinina ny politika akabe ny fanjakana. Raha ho an'ny vary manokana, ampiakarina avy roa ny famokarana ho an'ny taona 2020. Ampitomboana ho manodidina ny 1.2 tapitrisa taonina izany raha doka manodidina ny 5 tapitrisa taonina tamin'ny ity taom-pamokarana 2020 2020 ity. Tanjona ny hamalina ny filana anatiny ka ampiena ny fiakinan-doha amin'ny fanafarana izay manodidina ny 5 taonina isan-taona. Mitaka politika mazava ny ahatratrarana izany ho ny teknisianina amin'ny fambolena. Fanamby lehibe ny famahana ny olana ny tantsapamokatra ny fotony, indrindra manoloana ny fatiantoka teraka ny vidimokatra amin'izao fotoana. Ny vary moa zany tena voakasika manokana ny andanja ny vidimbokatra eny amin'ny tsena anatiny eto Madagasikara. Olana fototra io satria ilay ataontsika hoe ekonomia rural no potika tanteraka ao anatiny io. Inona ny dikan'izany hoe ny hena, ny vola miditra any amin'ny tantsaha izany. Inona ny dikan'izany hoe ny hena, ny vidimbokatra eny amin'ny tantsaha izany. Ny dikan'izany dia hoe ny hena ny flux d'argent na ny vola mivezivezy any amin'ny tantsapamokatra any amin'ny toerana tsirairay avy any. Ny dikan'izay araka ekonomia dia zao mitarika fahalainana ho an'ny tantsapamokatra izany. Tsisy olona afaka ny anodina, tsisy olona afaka hivelona, tsisy olona afaka ny amokatra ao anatin'ny fahatiantoka lavareny mihitsy. Manaitra anareo tompon'andraikitra rehetrarehetra nomena fahefana vahaonareo io olana io. Ankoatra ny vary, kendrena ihany koa ny hatratra mandidina ny 5 alina sy 3 hetsy taona ny famokarana siramamy ao anatin'ny 4 taona. Eo ihany koa ny fampivelarana ny fanodinana ireo vokatra toy ny akondro izay ahondrana manodidina ny 5 alina sy 2 hetsy taona isan-taona. Mitaka paikady mampitombo ny famokarana, miaro ny tombontsoa ny tantsaha ary mandamina ny tsena sy ny vidimbokatra ankilany. Izany rehetra izany raha ny fanazavana hatrany. Anisan'ny paikady lehibe hanavao sy hanamafy ny setry ny fambolena eto Madagasikara ihany koa ny fanodinana eto an-toerana ireo vokatra ara-pambolena, ampitomboana ny sandara toe-karena teraka izany sy ampiroboroboana ny indostria eto an-toerana. Tanjona ny hanamafy ny fiandriana am-pirenena ara-tsakafo sy hanafainganana ny fanagarana indostria mifototra amin'ny vokatra eto an-toerana amin'ny alalan'ny fanodinana. Fa tokony hanokatra fanadihadiana momba ilay volamena 7 taonina voalaza fa napetraka ny ivelany tamin'ny taona 2022 ny fitondram-panjakana ankehitriny, hanamafisana ny famarina toerany ariary ny bahay toe-karena. Ny vidin'ireo volamena ireo izay ambony lavitra no ilay famatsim-bola $200 tapitrisa avy amin'ny FMI ka tokony atao lara-pamehana raha ny fanehoan-kevitra trany. Fanampanazavana. Roa taona teo aorian'ny nilazan'ny gouvernoura ny banky foiben'ny Madagasikara fa manana volamena efa voadio milanja 7 taona napetraka ny ivelany sika. Tsy nisy tohiny sy vaovao ofisialy momba io harem-pirenena io mandrak'androany ka takina ny sy ny fanadihadiana momba izany hoy ny mpahay toe-karena. Mangataka anareo a PRRM SPM ataovy enquête le 7 taona volamena ananantsika ny ivelany. 2024 ny gouverneur mbola amin'ny toerana io no teny an'izany. Manana 7 taona volamena tsika ny ivelany izy. Tsy azo tsapahitanana io fa azoko asehonareo ny sary. Izy moa tsy niteny hoe aiza misy an'io, tany aiza na banky aiza. Fa tokony atao enquête io satria ny taona zao eo amin'ny $125 millions eo. Raha 7 taona zany eo amin'ny $825 millions. Manina tsy atao enquête io dia apodiana io $825 millions io na tracena raha efa lasan'ny andro sy ny firongony, tracena dia takina iverina eto. Zay no magaga hoe maninona tsisy mpitondra. Mihetsika impira no fampitantarana io. Andao takina, andao atao enquête, io ny gouverneur io mbola eo aiza reo 7 taona volamena reo. Fa zara mbola niteny tamin'izany hoe raha niteny izy hoe 7 taona ny volamena, tsy nisy fanambarana mihitsy ny voan'ireo 7 taona reo. Tsy normal nge zany 7 taona zany ve dia mivoakavoaka ohatr'izao fotsiny. Reo 7 taona reo tsy any mpitondra, tsy any Andry Rajoelina reo, tsy any mpitondra amin'izao fotoana izao reo. 30 tapitritsika ny ray tompony reo. Dia mitaky ny 30 tapitrisa hoe avoay reo 7 taona reo. Raha tsy haivina,
nampahafantatra ny BFM ny volana novambra 2024 fa manana volamena 7 taona ny Madagasikara tamin'ny fotoana ka ny 2 taona tamin'izany ihany no eto amintsika fa ny ankoatr'izay dia notehirizina amin'ny banky any ivelany ary avadika ho hors monétaire ahafahana manamaritoerana ny ariary. Nipetraka ny IA tamin'izany fotoana hoe ho azo antoka ve eo anatrehany fitantanana maloto sy kolokolo manjaka eto amin'ny firenena ny siny tatitra sy mangarahara momba azy ireo. Mandalo fotoana tsarotra ny firenena ankehitriny raha tsy ilaza afa-tsy ny fahatarany famoam-bola mitentina $720 avy amin'ny FMI ho an'ny Madagasikara. Tsy tokony olana izany fa mbola lavitra amin'ny ohatry vola ny vidin'ireo volamena 7 taona voalaza ireo hoy hatrany ny faneho-kevitra ka amaha-olana maro hafa raha tafaverina. Fa isendry vetivety eo anatin'ny doka fohy isika mialohany idirana amin'ny tapany faharoa. Aza misaraka aminay ary. Les soldes d'hiver sont déjà là chez Cosmos. Du 27 juillet au 23 août, prix cassé allant jusqu'à 40% sur plusieurs articles dans tous les magasins Cosmos. Et plus d'une cinquantaine de produits. Les soldes d'hiver avec des prix cassés allant jusqu'à 40% sur plusieurs articles, c'est chez Cosmos du 27 juillet au 23 août. Premier venu, premier servi. Attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Inona no antony ampiasanao ny rasoir Bic 1 satria mateza. Fampiasako azy isanandro no mahatsara ato izao. Mora ampiasaina n'aiza n'aiza satria matehotia amin'ny lafiny rehetra ohatrana ihany. rasoir amin'ny vidiny tena izy satria hita eny amin'ny faritra rehetra. Rasoir Bic 1 samy manana ny antony itiavany azy sika rehetra. Manomboka izao efa hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao koa ny rasoir Bic 2 lame. Inona reny atao laoka e? Combo! Azo fandriana dian'izao eny amin'ireo toeram-pivarotana Farm Shop na Shop LFL akaiky anao sy eny amin'ny tsena rehetra misy famantarana combo. Miloko be sy be karazany misy fono mafy sy mateza vidiny mirary kalitao lavrary mazakara voniny matanjaka Garda si mafino mateza si matanjaka Wani pianatra nani papsianatra Calligraphe fampiasany rehetra 10 taona zay. Maninona ary ny olona rehetra mivoaka vato aminareo ny fotsy be daholo ny nifiny? Ny tsiambaratelo dia ny Sanidon. Lay dentifrice manafotsy mampangirana ny nify. Andramo dia ho hitanao ny vokatra azo avy aminy. Sanidon, lay dentifrice tsy mitovy amin'ny hafa. Manadio sy manafotsy tsara ny nify ary manamanitra ny atovava mandritra ny tontolo andro. Dentifrice Sanidon, blancheur et fraîcheur au quotidien. Distributeur Uditex. Fitopiala sasatra feno fifaliana miaraka amin'ny Canal Plus. Hatramin'iraika amin'ny 30 aogositra, 30 andro amin'ny chaîne rehetra no azonao rehefa manao réabonnement amin'ny alalan'ny mobile money. Ankafizy ireo fandaharana mampirenim-pianakavy. Pardon, vous pourriez arrêter s'il vous plaît? Je peux vous déposer? Tsy misaraka izany. Jean, ça se passe mal. Totra fataoko mahita io. Il est à moitié humain, à moitié saucisse. T'es prêt à l'action. Aza tara azy, aloha avy amin'ny alalan'ny mobile money ndray abonnement anao fa 30 andro amin'ny chaîne rehetra neny ho azy hoe. Pourquoi acheter occasion quand vous pouvez vous permettre un neuf? Tibuta, la nouvelle marque de laptop fiable, rapide et performant.
Vita. Vous aussi, vous pouvez vous le permettre. En vente chez Cosmos, distributeur Uditech. La performance commence ici. Développé en partenariat avec le numéro 1 mondial de l'additivation, nos carburants Premium Plus révèlent tout le potentiel de votre moteur. Créé pour vous, ce concentré d'innovation issu d'une technologie de pointe renforce, perd protection et fiabilité kilomètre après kilomètre. Retrouvez dès maintenant toute l'expertise Jovena dans vos stations-service et profitez-en pour bénéficier d'un univers de service pour vous simplifier la route. Pour vos trajets du quotidien, voyagez avec plus de puissance, plus de protection, plus de performance. Jovena, source d'énergie. Napetraka isika malagasy mila mamokatra aingana sy tsara ny mpamokatra araka izany. Eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana dia lasa fitaovana tsy afa-misaraka amin'ny fambolena ny motoculteur, miainga hatrany amin'ny fiasana ny tany zany hatrany amin'ny fanodinana ny vokatra. Faritra marimarina Madagasikara no efa mampiasa ny motoculteur Agriplus, mafy sy mora kojakojaina izy reto. Motera diesel mitsitsy no mampandeha azy, manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus, afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C. Jumina ni goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco, si parfait maro isan-karazany. Jumina avy agny Europe, an'le tegna top. Jumina mety aminà. Briquet Nitro. Telo briquet Nitro misy fato, Nitro Plus, Nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana, azo atao coussin ao anakanapé, mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana, ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refzetiny. Ambiance abefona miaraka amin'ny balika Homme 500X. Misy fahitalavitra 32 pouces HD, ziro-toa efatra matanjaka tsara, miampitsiro amin'ny rehetra rehefa mahatsikaritra fihetsehana. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Homme 500X. Misy fahitalavitra 32 pouces HD hatramin'ny 4,000 ariary isan'andro no alohanao. Mandrapahefanao vidiny manontolo. Mbaliky mamiratra no avoko. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasana hatrany anaraka izany hatramin'ny farany hanoizantsika ny fampahalalam-baovao nototosaina androany tao toliarany fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tompo-piatsonana vaovao any coopérative Soa Trans Plus nandritry ny lanonana natolotra tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fahazon-dalana fa n'ity coopérative ity manoho ny asa fitaterana any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Bonhomme Élysée Kolany Toliara. Misokatra amin'ny fomba ofisialy androany eto amin'ny tanàna ny Masoandro ny tompo-piantsonana vaovao any coopérative Soa Trans Plus tonga nanolotra ny fahazoan-dalana nandritra ny lanonana fitokanana ny fibeny eto Toliara ny tale général ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro niaraka tamin'ny tale général ny ATT taorian'ny fitsirihana sy ny fanaramaso samihafa natao
araka ny fanazavana avy eo anivony ministera dia nanaraka ireo toromarika sy nanatanteraka ireo fepetra takina amin'ny sehatry ny fitaterana ny Sotrans Plus. Noho izany dia nahafeno fepetra ka mendrika ny ahazo ny fahazoan-dalana hiasa. Dia nivalian'jareo le izy tomombana araky ny tokony izy dia izay natapa-kevitra ny fitorapakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fitaterana agnome anazy an'izany fahazoan-dalana anokatra nyity gare routière plus eto amin'ny tanànany Toliary ity. Ka eto Andriamatoa PDG dia ampifaliana ny andorananao ny taratasy autorisation ahafanao manokatra anty gare routière plus ity. Ka dia mirary anao izay atomombana tsakanisy andavany ny andraikitra izay nekenao ho fanateterana ny asa-pitaterana amin'ity faritra ty atravy Antananarivo. Efa 7 taona izao no nojoroan'ny Sotrans izay niditra hatramin'ny Sotrans Plus. Mbola vonina hatrany aneo ny fahavononany anatsara ny kalitaon'ny tolotra omeny ny coopérative Sotrans Plus amin'ny fanarana ireo fenitra sy fepetra takina eo amin'ny sehatry ny fitaterana. Ny Sotrans moa izay fanambaran'ny Andriamatoa ben'ny tanàna teo dia efa tamin'ny taona 7 sy 2 arivo no nisehatra teto amin'ity sehatry ny fitaterana teto Toliara ity. Vonony zay Andriamatoa ben'ny tanàna, vonony zay Andriamatoa préfet, Andriamatoa lehibe ny faritra izay solonao directeur teny eto. Ny voatra izay hatrany anatsara hatrany ny fitaterana eto amin'ity Antananarivo Toliary Antananarivo Fianaratsoa Toliary Fianaratsoa ity satria dia hita amin'ny masontsika zao ny fitaovana izay ampiasainy eto amin'izao toerana izao. Ary izany indrindra no amezana ianareo toky fa ho tanterahana iatsakany sy andavany ny fepetra rehetra izay takin'ny ministera amin'izany service plus zany eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Manomboka izao efa misokatra ho an'ny rehetra ny tolotra omeny Sotrans Plus eto Toliary izay ahitana ny sokajy VIP sy premium. Ankoatry ny fitaterana mpandeha dia efa misy ihany koa ny tolotra fandefasana entana na colis. Ho an'ireo mpanjifa eto Toliary dia ao Amborogony amin'ny lalana mankany Andaboly ampitany hôpital be no misy ny tompo-piantsoana ny Sotrans Plus. Lafim-baovao hafa kosa indray mihatsara amin'izao fotoana ny ankamaroan'ny lalam-pirenena manerana ny Madagasikara mitony asa fanarenana amin'ireo lalam-pirenena maro, isan'izany ny lalam-pirenena faha-4, faha-5 ary ny lalam-pirenena faha-7 tranga izay manam-porofo fa azo atao tsara ny mampandroso an'i Madagasikara raha manampy ny havana amin'izany ny mpitondra fanjakana. Araory mahakasika izay. Ratsy tsy vita fanamboarana tanatin'ny taona maro efa mihatsara amin'izao fotoana ny ankamaroan'ny lalam-pirenena manerana nosy. Ho an'ny lalam-pirenena miakandrefana Antananarivo Bealanana izay nasipanamboarana nandritra ity fitondrana fanavozana ity ny 420 ora amin'izao fotoana ny faharetan'ity raha toka novitana tao anatin'ny 30 ora izany teo aloha no ny faratsiana sy fahasimban-dalana. Tsara kalitaon'ny lalana ary antenena aritra ho ny mpampiasa lalana. Fahasimban'ny taloha dia efa tena gidragidra mihitsy ny taloha tamin'ny lalana ratsy satria raha tany aminay zao raha ohatra hoe fahavaratra any mandeha taxi moto fa raha etsy Antsoy Bealanana Ambatory 10 alina dia mandeha taxi moto dodolo ny olona fa tsisy taxi brosy tonga raha zany manao transportement Land Rover iny an-dalana iny. Fa zao izy efa ny tsara lalana adiny efa tapaka ny ray manontolo efa vita adiny 3 adiny 4 zao Bealanana hitako me tsara loatra. Tsara na ny anay Bealanana aloha zao dia geta sady tsara. Dia ny an-dalana iny koa efa manomboka manakaiky zao ry Anjamangira, Mampikony, maro fa maro ny hitako hoe mandeha étape le fanamboaran-dalana sady mba fahaingakaingana koa. Mino fa amin'ny fahavaratra angamba mety andeha tsara amin'izay ngamba mba mety tonga soa tsara amin'izay tsisy tsony ny transportement sy mampijaly raha tsy hoe sendra ny cyclone na hoe lalatapaka. Ankilany, isan'ny fanontaniana petraky ny be sy ny maro amin'izao fotoana ny antony tsy nahavitan'ny mpitondra teo aloha ny fanamboaran-dalana manerana nosy nandritra ny fotoana lava ny itondrany ny firenena.
hita taratra izao fa azo atao tsara ny mampandroso any Madagasikara anatin'ny fotoana fohy raha manam-piniavana sy fahavonona nanao izany ny mpitondra. Fototry ny fampandrosoana ara-toekarena ny lalana ka tokony atao lara-pameana izany ahafahana mampifandray faritra maro hanampiana ireo mponina amin'ny famoaham-bokatra ihany koa raha ny fanehoan-kevitra. Mila finiavana le izy tena niezaka izy zany azo atao miankina amin'ny lalana moa fampandrosoanako rehefa tsara ny lalana dia mandroso. Amiko manokana aloha zany tena ilaina ny lalana ny lalana amin'ny fampandrosoana satria any amin'ny faritra mamokatra any zao mbola betsaka ny lalana hoe ilaina misy ny famoaham-bokatra zany famoaham-bokatra dia betsaka ny manantena hoe mba hitoy izao fanamboaran-dalana zao zany mba hivoahan'ny vokatra ka amiko manokana zany tokony hitohizana foana zao satria anisany antoka amin'ny fampandrosoana zany ny fanamboaran-dalana amiko manamoramora ny frais zany ny fahasaran'ny lalana. Efa mirotsaka amin'ny asa fanamboaran-dalana ihany koa ny génie miaramila amin'izao fotoana. Izany tetika asa tanterana ny fanamboarana ny lalana Tsoromandidy Maintirano. Ny fahavitan'ireo lalana manerana nosy tao anatin'izay 6 volana izay sy ireo andalam-panamboarana ankehitriny izay hitarafana fa tsy voatery andro taona maro ny malagasy vao hita fiovana makany amin'ny tsara kokoa. Isan'ny misongadina ny lalana fa raha toy izay avokoa ny sehatra rehetra toy ny fampianarana, fahasalamana, ny angofo sy ny maro hafa, inona fa tsy nofintsony ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso. Fa miteraka fatiantoka hatrany amin'ny 500 sy 700 tapitrisa dolara isan-taona ny fanarenana teraky ny doro-tanety sy ny doro-ala eto Madagasikara, mipetraka manerana ny faritra rehetra ankehitriny ny drafitry ny ameana hiatrehana sy andrindrana ny ady amin'ity doro-tanety sy doro-ala ity mandritry ny vampitoan'ny maintany no tena betsaka ny firehetana ka ilaina ny fanamafisana ny paikady fiomanana sy fandraisana andraikitra mandritry ny loza ary ny fanarenana orian'ny famaizana. Tsy atra Soarvelo. Mahatratra amin'ny 1 tapitrisa hektara ny velaran-tany may amin'izao fotoana ka velarana alina ny 500 raha toa ka velaran-tany entiny ampahany betsaka tanjondomindoza ao anatin'izany isan-taona ireo faritra rovana tombanana hatrany amin'ny 500 sy 700 tapitrisa dolara isan-taona ny fatiantoka ara-toekarena araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Efa mipetraka manerana-nosy arak'izay ny plan de contingence nationale de lutte contre le feu de brousse et le feu de forêt hiatrehana ny maintany natao hiomanana mialoha andrindrana ny fandraisana andraikitra mandritra ny doro-tanety sy ametraka ny paikady aorian'ny loza apetraka sy amafisina ny rafitra iaran'ireo tompon'andraikitra sy ny vondrom-piarahamonina miasa ny fotony ary ny komity miady amin'ny doro-tanety. Anisan'izany ny fanetanana ifotony zay zany le atao hoe lutte préventive. Ankoatran'izay koa dia misy ny atao hoe lutte active zany zay ampiasana ireo fitaovana maro isan-karazany. Ny ministera moa misy fotoana ohatrany hoe mba nieritreritra ihany ampiasan'ireny fitaovana arifomba toy ny hitantsika any ivelany avion na hélicoptère mpamono afo ireny nefa ny eo amin'ny fahasairanana ara-bola zay mbola misy ataon'ivon'ny ministera amin'izao fotoana izao dia tsy mbola afaka mahazo an'ireny fitaovana ireny aloha tsika fa tena zava-dehibe sy ny saripady moa dia ny resaka faritra arovana dia efa misy foana ny fanetanana sy ny fiara-miasa amin'ireo mpitantana faritra arovana ireo ary fampitaovana azy ireo ny ahitantana raha manana zany ny afo gouvernance partagée fa tsy andraikitsy ny ministera irery. Tsy ny fahasimba ny ala ihany fa misy fiantraikany amin'ny toekarena sy ny famokarana herinaratra ihany koa ny doro-tanety mahatonga ny faritran'ny rano izay mampiodina ireo milina mpamokatra herinaratra. Ara-ekonomika dia misy fiantraikany izay aty amin'ny fiveloman'ny mponina indrindraindrindra amin'ny resaka fambolena, ny fiompiana. Iarahantsika malala moa zany hoe tsisy ilay budget fa eo ihany koa lafo dia lafo ny vola lany amin'ny fanaovana ny intervention amin'ny famonoana ny afo fa ihany koa ny fanarenana ny fahasimbanana amin'iny velaran-tany may iny zany mbola zavatra goavana be ihany koa ary matetika moa izy iny zany zay tena mbola hoe vitsy dia vitsy ny fahafahantsika manao amin'izay hoe fanarenana an'ireo faritra may ireo izay.
ankilany tsy ampy ny fitaovana ary fomba hiatrehana ny famonoana afo fitaovana enti miady an-tanety hatreto no mbola ampiasaina amin'ny fiatrehana ireny-dolo ala sy doro tanety ireny izay anisan'ny mahasarotra ny fiantrehana ny voiny tsy ho atao ambany zavatra ny fampitaovana ny fotony rano fanazavana trany tafiditra ao anatin'ny paikady fisorohana sy fifehezana ny doro tanety izany rehetra izany. Fa mahakasika ny fokotany ankady vato faharoa atao anatin'ny komuna Antananarivo renivohitra indray ary no dia arahantsika atao anatin'ny zanam-panjarana fantaro amin'ity alay ity ndao ary. Fokotany kely indrindra ao amin'ny komuna Antananarivo renivohitra boriboritany fahatelo no ahitana ny fokotany ankady vato izay efa miteny hoe ankady sy vato no natambatra. Raha ny tantara ahitana vato lehibe manamarika ny manan-kady vato io tanàna io. Izy tanireo faritra manodidina ny ivon'ny tanàna Antananarivo izay manana lanja ara-tantara sy ara-pitantanana ankady vato, tanàna madio sy manana soatoavina izy ary vahiny no betsaka monina ao. Nisy ramatoabe nitondra ondry dia nandalo zany le olona Roland dia mody nitohana le vato be io. Dia rehefa nitohana le vato be dia natsony le ramatoabe hoe mpizay hanohana an'ity fa tady anjery izy ity dia avy izy nandeha nanohana azy teo zany nanohana an'le vato dia navelany teo le ramatoabe fa izy Roland lasa nandeha tsikelikely andraso kely andeha kely vetivety aloha dia nanontany fa ahoana no lozanareo dia andraso kely vetivety fa tsy mianjery fa tatoahany tsara eo fotsiny aloha fa za mihetsiketsika ny avy any aminao dia nandeha zany izy Roland nandeha nefa nandroka an'le ondry ny andro elaela amin'izay izy vao tonga saina hoe lasa an'le ondriko fa zana saina nitazona an'ity vato be titeto fotsiny fa vato be tsy mianjera le izy dia zay zany tantarany ankady vato nanozona amin'izay zany le anina hoe zay tia tanàna ity dia ataoko hoe ankady vato. Ahitana mponina manodidina ny 200 izy eo ao amin'ny fokotany ankady vato faharoa. Olana sedrain'ireo mponina ny fandriam-pahalemana vokatra ireo alapotra samihafa. Fa ny zavatra azo lazaina kosa aloha raha vao miditra amin'ny toerana ankady vato dia ohatrany hoe tanàna milamina zany eto ankady vato quartier résidentiel ihany raha teo moa le izy tsy mahita tsena ianao ety épicerie misy fa tsy misy tsena be hoe fivarotana. Ny mponina ankady vato aloha sarom-piaro amin'ny fananana satria ny ankabeazan'ny olona ety ankady vato ety tompona trano zany tsy mipetraka amin'ny trano ny ankamaroany fa efa misy manofa ny ankamaroan'le trano mipetrahan'ireo le tompon'ireo fa ny ankoatran'izay koa ny mampiavaka ny ankady vato fiheverako anazy zany hoe toerana izy moa somary lavidavitra ny centre ville zany ny ampovoantany dia tsy dia be olona be loatra dia izay le ankady vato. Mipetraka ny firaisan-kina sy ny fihavanana eo amin'ny mponina ankady vato. Misy ny fanambina petraka fokotany ny fananganana tsena lehibe tazony ireo tompona ndraikitra sy ny mponina ny ampivelatra ny sehatra hafa ahafahany rehetra mahita fivelomana maharitra eo an-toerana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray no ny fitohizany itsindra teraky ny fifindramonina tsy ara-dalàna ny Italia nanapa-kevitra ny ametraka fanaraha-maso vonjomaika ny sistany Espaina nanomboka androany indrindra ny amin'ny seranana sy seranam-piaramanidina ho an'ireo mpandeha avy any Italia. Ity fepetra ity izay valikavatra mitovy tamin'ny nataony Italia tamin'ny Espaina taorian'ny Christian Queta fatra Espagniola ny Afrika Avaratra. Ny raika amin'ny 30 Jolay teo izany hoe taorian'ny natongava ny mpifindra-monina marobe tao amin'ny sistany Maroka sy Queta nanambara fampiatoana vonjomaika hatramin'ny 15 Aogositra ho avy izao ny fifanarana Schengen momba ny fivezivezena malalaka amin'ny Espaina ny Praiministra Italiana andrasana ny mety ho fizotro ity fepetra ity. Dia ny maresaka avy any ivelany ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanjafiafy. Vous a présenté Nivava.
manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus, afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet, briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum maro isan-karazany. Jumina, mina mety aminah. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.